Sehatry ny fampianarana indray kosa nanatanteraka fitokonana indray amandren'ny mpianatra teo anivon'ny collège musulman Davamamba androany ny antony zany moa dia nanesorana ny talentssekoly tena ny taom-pianarana raha tsika indray ny andindiny vaovao mbola ravakarandramanalina sy mambra soanay atra ankizy tokony hiatrika fanadinana manelanelana 3 volana roa mifanaraka na examen intertrimestre ireto manatanteraka fitokonana eto tokotanin'ny sekoly collège musulman eto Andavamamba ireto. Izy ireo izay voaterina napaka izany vokatry ny fanakorontanana nazo azy ireo any an-dakilasy hatramin'ny alatsinainy teo fotoana nanombohan'ny fanadinana. Tsy mankasitraka ny fanesorana ny talentssekoly nanomboka ny zoma teo izay fanapahan-kevitra noraisy ny fivoriam-ben'ny londoam-pisorona eo anivon'ny fikambanana Amady Madagasikara izay miany sekoly izy ireo. Ny ray aman-dreny tena tompomarika tamin'ity fihetsiketsehany izay mitsipaka ny fanesorana ny tale atena ny taom-pianarana tahaka izao ka ina izy fiatraikany amin'ny fandehanan'ny fampianarana sy ny taom-pianarana araka ny tokony ho izy. Tsy miditra amin'ny raha tokantrano mpitantana ny sekoly ireo ray aman-dreny sosikevitra nomen'izy ireo kosa nefa ny tokony iandrasana fiafarana ny taom-pianarana 14 sy 15 ho fitsonjovana ireo mpianatra izay marina moa fa andoavana saram-pianarana eto. Manamafy amin'ny fahataran'ny fisoratana anarana ho an'ireo zanany ray aman-dreny no isika tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana fanangonana ny antotan-taratasy ny mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana amin'izao. Manana problème zareo samy zareo amin'ny fanjakana nge misy afaka manravina an'izany fa tsy ao anatin'le tena fianarana 2e trimestre nge zao dia 4 trimestre sisa diravany sekoly niokolazy nefa ohatriny dia maninona izy noroanao tonga dia sotominao ny lakile dia hoe mialao anao simba daholo zany moralinay ray aman-dreny rehetrarehetra satria io directrice io ny tianay hatramin'izay. Alao no tapitra ny année scolaire 2014-2015 vao mandray décision nareo satria napitra ny zanakay tato amin'ny directrice zay tsy nalala mihitsy hoe misy daitra tsy voaloha atao musulmane niokolazy zanakay vao misoma tsara ihany dia nagatahanay aminazy hoe alao ho tapitra ny année scolaire dia afaka mandray décision zay ray aman-dreny amin'ny taom-pianarana vaovao hoe ampidirinay ato ve zanakay sa hoe soronay. 12 taona ny asa teto amin'ity sekoly ity ny talentssekoly sy ny vatany. Ny vatany moa izay namony ainy vao tselakory zay. Fotoana vitsi-monja taty aoriana ny fahafatesan'ny vato no nanomboka ny fanesorana kolaka ny talentssekoly araka ny ambarany. Olana eo amin'ny compte ny sekoly ny antony nanesorana ny tale izay nanomboka ny 9 febroary teo no tsy nahazo lalana iazona ny lakilean'ny profesany intsony. Nisy fotoana mantsy tamin'izay fotoana izay hoe manaovy ianao licenciement dia tsy nety satria mpiasa avy nanao contrat reo dia tsy nety dia rehefa tsy nety dia nanaovana za amin'izay zany nivadiana nanaovana tsodray amin'izay zany tsy nety nanao an'le licenciement an'le mpiasa efa navita contrat. Tena izany zany nanatsony inspecteur teto zahay atany inspecteur de travail zany teto no nanao taratasy nanatsony an'le mpiasa tiany hoe soro anankiroa io dia manao fivorina foana izy fivorina dia tonga indray hoe ameo le compte ameny 3 jours zany efa latsinainy talatalarbia mampianatra sady manao correction na examen dia ameny 3 jours anaovako an'le compte dia zay compte zay nefany miaraka amin'ny correction dia mivadika izy tsy afaka anao ny compte io satria zavatra ataoko compte ao aminareo. Marina moa fa mpianatra 900 latsaka kely eo manomboka any amin'ny kilasy garabolaka hatrany amin'ny taona fahatelo no mianatra eo anivon'ity kolejy ity. Raha niezaka ny fanatonaka ny fanazavana avy amin'ny ankilany izany hoe ny tompon'andraikitry ny fikambanana Amady Madagasikara ny mpanao gazety teny toerana dia fandrahonana sy fandroana no nasietry ny rokarana avy eo anivon'ny fikambanana azy ireo.